inareo anieny tompo. Alarobia fa 7 ny volana May 2024 andro faefatra amin'ny herinandro ny fanahy masina izay angalantsika fampianarana ary iomanantsika ihany koa ny amin'ny andro pentekosta. Aniotsika dia hibanjina ny lohahevitra manao hoe ny fanahy masina dia ony rano velona ao amin'ny mindo. Ho fiterana sy fankalazan'Andriamanitra ry havana dia ndeha iraintsika ny hira 770 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. 770 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Iombina mivavakantsika ry havana. Misaotra anao izay ary Andriamanitra rainay be fitiavana, satria noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia nomenao izao tontolo andro izao izahay. Nitaritinao izahay ka tonga amin'izao tempolonao masina izao anio alarobia hariva. Misaotra anao ny fitantananao amin'ny fiainanay nandritra izay herinandro izay, ary mbola akiny ampelantananao hatrany izao fampompivavahana iraisanay izao. Eny tsara tokoa ianao sady mpanao tsara, tahaka ny dililo atao amin'ny loza atsoroka mitsombotra amin'ny rona. Ianao tokoa dia tianay, ianao tokoa dia mamela anay isanandro. Eny na dia eo ary ny fitiavanao dia tsy nay namaly fity izahay, ka ankehitriny izahay dia mifona aminao, mibebaka aminao, ary raiso ny fifonanay Tompo. Tsapanay ny fahadisoanay na tamin'ny namanay, na tamin'ny mpiarabelanay, indrindra taminao Andriamanitra. Ka ankehitriny izahay dia diovy amin'ny ranao soa, menatra tokoa izahay noho ny fahadisoanay sy izay rehetra nataonay. Atoko sy mino anefa izahay fa ianao no hamafa izany, fahotana izany. Izany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesoa, dia nampianatra anay hivavaka manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho hamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay anio izay nasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra izay. Hipetraka ny fiangonana. Ataontsika ny hira 770 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Sana
tonga amin'ny fotoana izay andrenesantsika mivaky ny soratra masina isika soryhavana angalantsika fampianarana ka ny eo amin'ny Jaona toko fafito ny andininy fafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fasivy amin'ny telopolo. Jaona toko fafito ny andininy fafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fasivy amin'ny telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firaviravony dia nitsangan'i Jesosy ka niantsona nanao hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anantonaka hisotro izay mino ahy dia izy ony rano velona miboboky avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahity. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Mbola ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ary ny fitiavan'Andriamanitra ray. Jaona toko fafito. Mba hovakitsika ny soramandry. Jaona toko fafito, vakitsika ny soramandry. Ny niakaran'i Jesosy tany Jerusalema tamin'ny andro firavoravoana taberna kely sy ny nampianarany teo an-kianjan'ny tempoly ary ny tadiavany lehibe isambotra azy. Nisy fety teo amin'ny jiosy, tsy te handeha any Jesosy satria efa mitady hamono azy ny jiosy, efa raikitra ny fialonana sy ny ady ary efa nanao teti-dratsy izy ireo. Saika tsy handeha Jesosy fa ny rahalahy nandeha taloha. Rehefa nandeha ny fety, niakatra ihany Jesosy nankany Jerusalema. Zay le tantara eto. Efa kaikaiky faraparana ny fety tonga izy. Ny fetin'ny tabernakely dia anankiray amin'ny fety lehibe jiosy, anisan'ny malaza amin'ny fetin'ny jiosy. Izy io dia antsoina hoe fetin'ny fitoerana amin'ny tranony rantsan-kazo. Ary zay ny voalaza amin'ity toko fafito ity. Izy io dia fetim-bokotra lehibe ary koa fahatsiarovana ny fiain'Andriamanitra, ny fikarakaran'Andriamanitra ny Israely tamin'izy nireny tananefitra ao amin'ny bokin'ny Exodosy zany. Nitoetra amin'ny tany rantsan-kazo ny zanak'Israely mandritra ny 7 andro. Ohatrany manao pikinika reny zany le izy na fitsangatsanganana. Andenge tsy ahivitsika io fety io amin'ny bokin'ny Levitikosy. Levitikosy toko fahatelo amin'ny 20. Levitikosy toko fahatelo amin'ny 20, andininy fahatelo amin'ny 30, ny misy anio hatramin'ny telo amin'ny 40. Fa ny hovakitsika dia ireo andininy farany ireo. Dia ny andininy faharoa amin'ny 40 hatramin'ny fahatelo amin'ny 40. Fa ny tena tantaran'le fety dia manomboka amin'ny andininy fahatelo amin'ny 30. Andininy Levitikosy toko fahatelo amin'ny 20, andininy faharoa amin'ny 40 hatramin'ny fahatelo amin'ny 40. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Ao amin'ny trano rantsan-kazo ny toerinareo afotoana ny tompon-tany rehetra eo amin'ny zanak'Israely dia samy toetra amin'ny trano rantsan-kazo avokoa, mba ho fantatra ny tanànakireo fa mampilasy ny zanak'Israely tao anaty trano rantsan-kazo raha mitondra azy nivoaka avy tamin'ny tany Egipta, izaho ny Jehovah Andriamanitrareo.
jerentsika indray ny amdininy fahatelo amby telopolo, andininy fahatelo amby telopolo ovakitsika indray ny amdininy fahatelo amby telopolo, telo amby telopolo sy ny efatra amby telopolo. Ary ho Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafolo izany ny antomboan'ny andro firavoravona fitoerina amin'ny trano ratsakaza fotoana ho amin'ny Jehova. Fety lehibe zany izy io, ankalazaina mandritra ny 7 andro raha miampy ny fahatongavana dia 8 andro, ny tena totaliny zany 8 andro. Dia amin'ny fety io zany miakatra daholo ny olona rehetra mankamy Jerusalema, indrindra fa ny lehilahy. Ka rehefa manao ny fety io zareo ankoatra ny fomba samihafa dia misy fanorana rano sy divay amin'ny alitara sy ny fanapitra. Zay zany ny tena manamarika lizy hoe misy rano atondraka amin'ny fanapitra dia misy divay. Fa tamin'ny andron'i Jesosy dia nihitatra io fomba io. Tamin'ny andron'i Jesosy zany mandritra ny 9 andro mandeha maka rano any amin'ny fariny Soloama na Siloama ny olona mandeha mivavaka zany dia mihira. Dia entiny izy iny avy amin'ny fariny Soloama mankany amin'ny tempoly mankao amin'ny mpisorona, samy mitondra amin'ny olona. Dia alain'ny mpisorona iny ahidiny amin'ny fitoeran'ny rano vita amina volafotsy. Misy fitoeran'ny zavatra anankiroa zany ohatra ny koveta zany eo, ny ray misy rano, ny ray misy divay. Ka ny divay ny mpisorona ny manao azy, fa ny rano alaina amin'ny fariny Soloama dia arotsy menan'ny mpisorona mandrotsaka azy ao. Mandritra an'izany mihira amin'ny olona manofatrofa ratsakazo, sampakazo, sampandrofia dia mihira amin'ny olona. Ary tena fety be io, indrindra fa rehefa raraky ny mpisorona le rano manambara fitahiana dia mitehaka amin'ny olona, mihira amin'ny olona, manofahofa ratsakazo, sampandrofia ny olona. Ka rehefa mamarana azy amin'ny andro fahavalo, eo ny tena fety be mamarana, satria eo ny famarana azy. Ka tsy vitany hoe mantsaka rano amin'ny fariny Soloama ny zanak'Israely ny jiosy, fa miodidina impito mamodidina n'le alitara izy zareo vahoaka rehetra io. Tena fety be mihitsy, mihira ohatra salamo 7:100 ka tamin'ny 8:100 io nihirany zareo amin'izany. Ka ny andro farany zany dia fety lehibe. Ary izy io zany misy dikany manokana amin'ny mpisorona, ny raby, ny jodaisma, le hoe manondraka rano amin'le alitara io amin'ny andro fety io. Ny tarazo sy ny fampianarana tamin'izany fotoana zany dia maneho fanantenana eskatolojika, fanantenana amin'ny andro farany dia isy Mesia ho avy hitondra rano fitahiana tahaka ny Mosesy, hitondra rano fitahiana tahaka ny Mosesy. Misy Mesia lehibe tahaka ny Mosesy ho avy. Ny jiosy hatry ny ela dia nanantena fa misy mpisorona ngezabe, misy mpaminany ngezabe ho avy. Amin'ny jiosy manko i Mosesy no mpaminany ambony indrindra, tsisy tahaka azy, sainga isa anankiray ho avy. Io anankiray ho avy io ny Mesia, tahaka ny Mosesy izy io. Jerentsika ry avy na ny Deutéronomia 20:20. Izay Mosesy mihitsy nylazan'io ndray andro any isy mpaminany ngezabe ho avy. Deutéronomia 20:20 tenin'ny Mosesy io. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, Deutéronomia 20:20. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao, tahaka no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anao, izy no henonareo. Mosesy samy teny hoe izy mpaminany tahaka ho avy. Ka izy io zany no antenainy zareo rehefa manao ny fety io zany ny zanak'Israely dia manambara miandry an'io mpaminany io. Ary zay no nataitaitra ny olona tamin'ny andro Jaona Mpanambatiana, fa nieritreritra ny olona satria Jaona Mpanambatiana ko nanao batisa tamin'ny rano. Sao dia io ary le mpaminany mitondra rano ho nieritreritry ny olona. Jerentsika koa ny Exodosy 7:10. 7 ambin'ny
Exodosy 7:10, ny 15 sy ny 9. I Mosesy manko namoaka rano tamin'ny vatolampy, zay le andrasandro zareo. Exodosy 7:15 sy ny 9. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Aro Jehova tamin'ny Mosesy: mandrosoa eo alohan'ny olona, itondray miaraka aminao ny olon'ny Israely, ary ny tenao zay nikapohanao ny ely dia ento any amin'ny tananao ka mandeha. Ary indro janona eo natrehanao ambonin'ny arabato any Horeba, dia hikapoka ny aram-bato ianao, dia hisy rano ivoaka avy amin'ny hosotron'ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo mason'ny olon'ny Israely. Tanareo, nisy rano mivoaka amin'ny vatolampy. Io rano io nitsahivony zanak'Israely hoe nisy mpaminany lehibe nanome rano anay. Ka miandro koa zay mpaminany tahaka ny Mosesy, satria ny Mosesy nanome rano. Ka miandro koa zay mpaminany tahaka ny Mosesy hanome rano itahin'ny olona. Zay zany ny hevitry le fety. Kanefa i Jesosy eto efa tonga tamin'ny fety io, amin'ny fotoan-dehibe io. Verena antsika anie ny Jaona 7:7 Jaona 7:7 vakitsika: ary tamin'ny andro farany, zay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka niantso hoe: raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatinaka isotro. Amin'izareo le miodina amin'ny andro fahavalo le tena fety be miodina ampita io Jesosy miantso mafy ary ampita ary. Miantso mafy eritrereto ny fahatera amin'ny olona. Jesosy niantso mafy: raha misy olona mangetaheta, le olona mandrotsika rano eo izy no miteny, aoka izy anatinay ka isotro. Zany hoe Jesosy eto niantso krajo amin'ny teny grika, dia miantso mafy. Nanazava ny momba ny rano io: rano ataonareo inge tsy azonareo ny dikany, misy dikany hafa io. Jesosy eto zany anazava ny dikan'io rano io amin'izay. Mampitodika amin'ny olona amin'ny soratra masina izy mba azo hoe inona amin'ny dikan'ny rano ararakare io, tondranareo io, inona amin'ny dikan'ny mpaminana andrasanareo tondra rano io. Ny teny fanalahidy eto dia hoe araka ny voalaza ny soratra masina. Vakitsika indray ny 7:30 Jaona 7:30 izay mino aho dia hisy ron'ny rano velona iboboika ao ankibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny soratra masina hoy Jesosy tsy vakinareo tsara fa iny manambary fa misy heviny io, ary marina le heviny aminareo, fa mbola misy heviny vaovao koa io. Marina tokoa ny voalazan'i Jesosy ry havana. Ny soratra masina dia manambara fa misy fandraisana ny fahatongavan'ny Mesia na i Kristy sy ny filatsahan'ny fanahy masina, zay ambara sy tondrona amin'ny fisian'ny rano miboiboika. Misy fandraisana ny fahatongavan'ny Mesia na i Kristy sy ny fahatongavan'ny fanahy masina, izay aseho sy tondrona ary ambara amin'ny fisian'ny rano miboiboika. Ny fanahy masina dia ambarany rano miboiboika. Joela dia milaza ny jano. Joela 3 sy ny 4. Nilaza n'io rano io izy. Fantatsika raha vao miteny hoe Joela, dia Joela nisy nanambarany filatsahan'ny fanahy masina, vakina zany amin'ny andro Pentekosta. Ndenge singatsinganitsika i Joela dia hitatsika fa Joela 3 sy ny 4 manko milaza ny filatsahan'ny fanahy masina. Sokafy ny baibolinao amin'ny Joela any amin'ny pejy 700 any misy an'izany. Joela 3 milaza ny amin'ny andatsahana ny fanahy masina io. Joela 3 ny 10 ihany io vakitsika aloha. Aminaran'ny Tompo: rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo. Ny lahy antotrareo anofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Dia mandeha mitantara izy dia jereo amin'izay ary amin'ny 9:20 ary jereo
vakitsika. Ary amin'izany andro zany dia ipoipotra ny ranom-boaloboka ny tendrombohitra, andriaka ny ronono ny avoana, ho feno rano ny lohasanydriaka ny joda rehetra, ary isy loharano ivoaka avy ao an-tramin'i Jehova ka andehana lohasanodrika ny Sitimo. Tanareo io le divay ipoipoitra ny ranom-boaloboka, isy rano mivoaka tseroa, rano loharano miboiboka. Tanareo fa le resaka fanahy masina mifandray amin'ny loharano miboiboka. Ary zay le Jesosy lazainy Jesosy eto. Tsika omaly ny resaka le vehivavy Samaritanina, inona le resaka? Rano zay misotro eto, mbola angetaeta ho Jesosy. Fa zay mandray ny rano zay omeko dia tsy angetaeta tsony mandrakizay, satria ny rano zay omeko dia tonga loharano miboiboka ho fiainana mandrakizay. Zay le rano zay. Ny rano miboiboka zany dia manambara le fanahy masina. Fa eto fotsiny misy hevitra vaovao. Ny rano eto nararaka tamin'ny alitara. I Jesosy no alitara, satria Jesosy ny tempoly. Raha vao ty tempoly ty dia atsangoko amin'ny atelony. I Jesosy no alitara ary ny fanahy masina dia le rano. Zay zany nambaran'i Jesosy azavaina eto. I Jesosy marina ny ilay avy, ilay mitondra fanahy toy ny rano miboiboka. Veneny antsika ny ray ny Jaona toko 7, ny 7:7. Jaona toko 7, raisitsika ny 7:7 sy ny 7:7. Aminaran'ny Tompo. Izay mino aho dia isoon'ny rano velona iboboka avy eo an-kibo, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny ary ny fanahy izay horaisin'ny mino no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny vonina. Fanahy masina io hoy Jaona mpanoratra, itenenina atao hoe rano io fa tsy azony olona zay mangetaeta aoko izy anatinaka isotro. Zany hoe Jesosy ny mpanome le fanahy masina, mpanome le rano miboiboka. Ary ny rano tsy araraka tsony eto fa atao inony? Hosotroana. Ka tsy le araraka ro io Jesosy fa tongava ty misotro. Tsy araraka tsony le rano fa sotroana. Ary tsy fiandravitra ry havana fa ny teny hoe mino amin'ny teny malagasy dia misotro rano ny dikany. Ny teny malagasy mino rano. Ka i Jesosy zany manazava amin'io, mifanaraka tsara milazainy soratra masina io. Ny soratra masina Isaia, feno anio any soratra masina. Dia tsika madibadika Isaia toko 7:7. Isaia toko 7:7, ny 7. Ahoana hoy izy ny Tompo? Ary andatsika rano amin'izay mangetaeta, ary ny rika ho amin'izay tany karankaina. Eny andatsika ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiko amin'ny teraka. Tanao fa re rano omen'Andriamanitra dia le fanahy masina. Isaia ihany navadikintsika toko 5:50, fitenintsika rehefa ndray fanasan'ny Tompo. Isaia toko 5:50, andininy voalohany sy ny faharoa. Ianareo zay metra mangetaeta, zay le mangetaeta, mankanesa amin'ny rano. Ianareo zay tsy manam-bola, avy mividy kaomana, eny avy mividy divay sy ronono, nefa tsy am-bola amin'ny karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy aminy, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Miaino ody miaino ianareo ka andro zay tsara, dia aoka iravoravo amin'ny mataviny fananareo. Zay le rano sy divay manambara ny fanahy masina. Rehefa mamaky boky ny mpaminany isika, feno resaka rano avy amin'Andriamanitra isika zay manambara ny fanahy masina. Isaia ihany akisakitsika amin'ny 7:50, 7:50 amin'ny 1:50, 7:50 1:50. Ary Jehova hitaridalina anao mandrakariva, sady avoky ny fanahinao amin'ny tany karankaina azy, ampatanjaka ny taolanao. Dia ho tahaka ny saha vontony rano ianao, sy tahaka ny loharano miboiboka izay tsy mety ritra. Tena marina le tenin Jesosy araka ny soratra masina
io fanahy masina io no ambarany rano. Verina ry amin'ny voalohany ray ianao amin'ny boky Isaia anao, ary tsy mpaminany Isaia ny manao an'io fa hitantsika avy eo Isaia 40. Ary io le tenenin'ny zanak'Israely Isaia 40 andininy 2 sy ny 7. Andininy 2 sy ny 7 Isaia 40. Indro Andriamanitra ny famonjena dia atoky aho fa tsy mba tahotra, fa Jehovah tompony heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Ka ao amin'ny fifaliana no antsakanareo rano amin'ny loha ranom-pamonjena. I Ezekela koa miresaka n'io rano io. Mikisaka miankavanana ianao dia mandalo ny bokin'ny Jeremia dia tonga amin'ny bokin'ny Fitomanina dia Ezekela. Ezekela 430. Mifandray amin'ny fanahy masina foana hatrany io resaka rano io. Ezekela 430, 520, 720. Fa makitsika rehefa mifamelan-keloka. Ezekela 430, 520, 720. Vakitsika ary. Fa ho alaiko avy amin'ny jentlisy ianareo, ary angonoko avy amin'ny tany rehetra ka hoentiko ho any amin'ny taminareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ko adio, mba ho afaka mifalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadivako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary hosoroko aminareo ny fo vato, omeko fo nofo ianareo. Ahoana ny toyny? Ary ny fanahiko no ataoko anatinareo, mba hahatonga nareo andeha araka ny lalako sy tany ny fitsipiko izay manaraka. Tanareo Ezekela koa manambara n'io rano io. Kisaka iamintsika miankavanana mahazo ny bokin'ny Zakaria. Efa akaiky farany any zany Zakaria zany fa tsy akaiky ny Genesis akoriny. Zakaria 4:40. Ny andininy 9 milaza amin'ny andro farany izy io. Zakaria 4:40 ny andininy 9 vakitsika. Ary amin'izany andro zany dia hisy rano velona ivoaka avy amin'ny Jerosalema, ka ny antsasany ankana amin'ny ranomasina, ary ny antsasany ankana amin'ny ranomasina andrefa, na amin'ny fahavaratra na amin'ny rinina dia samy mivoaka avy ao Jerosalema. Le fety hain'ny olona tsara azony fa le fanahy masina tsy tao an-tsay amin'ny olona. Ary izy io i Paul koa tsy John ihany fa i Paul koa dia efa nampianatra momba an'io Paul io resaka rano io. Jerentsika hoe ny Korintianina voalohany 10. Paul koa nyresaka n'io rano io, ary Paul koa nafantotra hoe i rano manaraka ny zanak'Israely io dia fanahy masina. Korintianina voalohany 10 amin'ny voalohany hatramin'ny 4. Vakitsika hoe fa tsy tiako tsy fantotra iro rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, azy rehetra namaky ny ranomasina, azy rehetra natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nanyihinana ny finampanahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy zany vatolampy zany. I Kristy zany vatolampy kapohana dia mivoaka eo ino? Rano na ny fanahy masina. Izay le izy. Rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy tanteraka io fanomezana rano dia ny fanahy masina io. Ndeke varenantsika amin'ny Jaona 7:7. Jaona 7:7. Ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no lazainy tamin'izany, satria ny fanahy tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny Jesosy. Ary zay zany mahatonga amin'ny olona manontany foana. Jerenge amin'ny 40 hoe manomboka azoazony Jiosy ange mitiny Jesosy razaina fa zareo madipo e. Jerenge arahantsika amin'ny 40 hoe ary ny sasany tamboaka nandray izany teny zany dia nanao hoe ity tokoa ilay mpaminany. Tanareo zareo zany mahazoazo ihany hoe isy mpaminany marina hitondra rano. Sasany teny io Kristy, sasany teny iza koa Kristy zany tsy avy any Nazareta fa avy any Betlehema. Dia eo zareo niady hevitra teo.
nisy nahazoazo ihany le resaka. Jereo tsara ny tantaran'i Jesosy. Fa i Jesosy Kristy zany a rehefa maty, andeha amin'ny Jaona 7:20 ny fahamarinana io. Jaona 7:20 amin'ny 4:30 fatatsika tsara. Jaona 7:20 andininy 4:30 ahoana ho sisy fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany dia naninona niaraka tamin'izay dia nisy rasy rano nandeha, le rà ambara amin'ny divay le rano manambara ny fanahy masina. Tanao fa rehefa miditra amin'ny voninahiny Jesosy zany hoe niakatra amin'ny azy fijaliana, nisy rano nandeha tamin'ny lany voany. Ray izay. Faharoa koa rehefa niala ela izy dia nanome fanahy, nanolotra ny fanahy. Jaona ihany 7:20 io mandeha tsika amin'ny andininy 4:30. Ahoana ho sisy? Ary rehefa nanandrina ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondroka ny lohany izy ka nanolotra, zay le nanome zay, nanolotra ny fanahy, nanome an'le rano miboiboka dia ny fanahy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, fantatsika tsara ny teny. Jaona 2:20 fiadanina ho anareo. Rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka ho izy taminy inona raiso ny fanahy masina. Jesosy zany miteny raha misy mangetaheta tongava isotro, omeko ianao, omeko rano velona. Misy fepetra telo anefa azahoana an'io rano velona io na ny fanahy masina. Misy fepetra telo. Jereo tsara ny Jaona 7 avereny eo vakinao dia hitanao. Misy fepetra telo. Misy resaka condition le izy. Miteny hoe raha misy olona mangetahety zany hoe fepetra voalohany dia mila mangetahety ianao vao mahazo. Ianao ve tena mila zany fanahy masina zany? Tena mahatsiaro fa mila vonjy ve ny kristianina sa fahazarana fombafomba nandanina am-piangonana? Mila mangetaheta. Raha misy olona mangetahety, reto jiosy reto a nahazo ihany fa tsy nanatona ny Jesosy. Mila mangetaheta mba ahazo an'io rano velona dia ny fanahy masina. Ny faharoa manatona, izy anatona. Manatona ny Kristy ve? Tsy misy olona mahay manatona raha tsy nitao amin'ny raiky izay naniraka. Jesosy marina ve natony olo am-piangonana sa nara-piangonana sa filan-javatra sa mitady vady sa te hira fotsiny? Mila manatona ny Jesosy ny olona fa tsy manatona nara-piangonana na fomba piangonana. Ny fahatelo, mila mino an'i Jesosy zay mino aho. Tena tsy mino afa tsy Jesosy ve ny olona sa mino zavatra hafa koa. Misy zavatra hafa koa mampirafesiny amin'ny Jesosy amin'ny fiainana. Ny ankamaroan'ny olona dia mampirafy zavatra amin'ny Jesosy, mampirafy olona ny fitiavam-bola, voninahitra. Mila mangetaheta any Jesosy, mila manatona any Jesosy, mila mino any Jesosy. Ka niafatra ry havana dia izao, mandritra antsika revo amin'ny fombafomba, amin'ny fety samihafa, mandritra antsika dajim-pahoriana, fahasahiranana samihafa, mandritra antsika mihiboka ankehitriny dia miverina miantso mafy ny tompo. Krajo miteny grika, miantso mafy ny ray mitompo ankehitriny amin'ny anao zay revo amin'ny fety variana amin'ny revy. Voatsela zao dia nisy akiny tsoponina fa ny revo tao ankadivato tao. Amin'ny fotoananao variana amin'ny fombafomba samihafa, amin'ny fotoananao zay jandim-pahoriana ka tsy mahatraka, amin'ny fotoananao marary, amin'ny fotoanan'ny fahasahiranana, miantso mafy koa Jesosy tahaka ny tamin'ny jiosy eto, amin'ny jiosy le variana manao fety eto, variana miodikodina amin'ny alitara mandrotsika le rano, miantso ny tompo, miantso mafy ny ray izy. Ary ny fiantsony tononony mazava aminao ankehitriny, fa tsy raha mintsony ny tononony, fa hoy izy hoe raha misy olona mangetaheta aho Kristy, aoka izy anatonahy, aoka izy sotro, izay mino aho dia isy fanahy masina ao anatiny araka ny voalaza ny soratra masina. Izay indray miteny ny tompo ankehitriny. Raha misy olona mangetaheta aoka izy anatinahy ka isotro, izay mino aho dia isy fanahy masina ao anatiny araka ny voalaza ny soratra masina.
ho tanteraka amintsika na izany. Amen. Ity misy fiainana tolotra anao, oraintsika izany iderahantsika amin'ny Tompo izay manomentsika loharano boiboika dia ny fanahy masina. Ira fanampin'ny 770. Amin'izao fiainan'izao ny tiazavana fateolazimbe mandrakotra ny fiainana amin'ny laoky visy amorifo noreo aty fiainana maro ity misy fiainana tolotrana andramo dia ho hitana. Jesosy Tompo sy mpamonjy ty nongadana tolotrana Jesosy Tompo sy mpamonjy ty nonapampiadanana kuraiso Jesosy ho Tompo mpamonjy anapaka mifianana dewitana le fiadanana Areto mandrakisa. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izahay ry Jesosy Kristy Tomponay io no izao fotoana andro faefatra amin'ny herinandro fanahy masina nandraisanay fampianarana avy aminao. Isaoranay anao manokana ny fahafahanay manaraka ny fampianarana marobe izay atolotra ao anay tamin'ity anio ity dia nampianarinao anay ny amin'ny fanahy masina ho ny rano velona ho an'ny mino izany. Mahakasika izany fanahy masina izany Tompo no niantsonao ny olona mba hanatona anao ka hisotro amin'izany rano velona izany mba ho rano boiboika ao am-pony. Izany fanahy masina izany mantsy no mamelombelona anay, mitondra aina ho anay, ary indrindra fa mampahery ireo rehetra izay mandray sy misotro azy. Koa ny angatahanay aminao dia mba hanomezanao izany fanahy masina izany ho an'ny olona rehetra ka hiasa amin'izy ireo an'izany, hiasa amin'ny fiangonana ihany koa, ary indrindra fa amin'izay mangetaeta sy maniry fatratra mba hanana ny fiadanana, fitsaharana, firaviravona mandrakariva, ary indrindra ny finoana anao Jesosy Kristy Tompo ka mba hahavelona azy mandrakizay, hitondra azy ho amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra rainay. Dia izany fanahy masina izany anie Tompo no hatolotra ao ihany koa ireo izay kivy
miketraka no niady mpiainana ka mba hatserovany fa manana anao izy satria ao anatin'ilay rano velona izay miboiboika mandrakizay atolotra ao Jesosy Kristy. Ataonay amin'ny anaranao ary izany vavaka izany. Amen. Misaotra n'ilay manitra lehibe isika riavana ny ahateterahany fotoana teo ny rapitso ny andro fahadimy ny Jaona 7:20 vakitsika tsarana trano vakina le boky kely ny fanahy masina dia parakleto na mpananatra voahiraka mpianatra sy ampatsiaro ny mino. Izay indray ny lohahevitra amin'ny rapitso izany. Hitsangana isika marina ny fotoana sy andray ny sodrano. Yesus, bayananu yansua, yarakamina wawuri Yesus tumpuku, inananu luka papayananu kenaku, anaradiana zenu pamiriaku, ifikita binawau, Yesus. Narakamina Yesus, naisa itu nabawai, Yesus narakamina Yesus, bayananu yansua, narakamina waurit Yesus tumpuku, uzari famutenda nene fauriaku, anaradiana zenu faniriaku, ifaseka minawau, Yesus dikunyalakamina, Yesus naisa itu danawai, dikunyalakamina, Yesus tanteraka aminareo ny tsodrano izay atolotra ao anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiadanana ny eo an'ny rahalahy fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika, ny fahasoavana ny eo an'izay rehetra tiany Jesosy Kristy tompo amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Petraka ianareo riavako mivavaka mangina. Hoy ny tompo, raha misy olona mangetaheta oka izy anatinaka isotro zay mino ahy dia ison'ny rano velona iboiboika avy ao ankibony araka ny voalaza ny soratra masina, ary ny fanahy izay efa horesin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ahy sy ny Zanaka ary ny Mpanan'Azy. Amen.